Ho aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa la efa nitsangana tamin'ny maty ary dia faly miarahaba ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny no ity alahady hitondrana mambavaka ny asa iombonantsika ity fiadanana ho anareo. Matthieu 7:20 hatramin'ny 7:10. Matthieu 7:20 hatramin'ny 7:10. Ny herin'ny fitsanganan'ny tompo. Ny herin'ny fitsanganan'ny tompo. Izao perikopa izao riavana dia mampitodika antsika amin'ny Jesoa ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Averin'ny mpandahatra ny perikopa ao amin'ny tantarany nahafatesan'i Jesoa isika raha miatrika ity Matthieu 7:20 hatramin'ny 7:10 ity ampahany amin'ny tantarany tranga tamin'ny nahafatesan'i Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana. Mitodia amin'ny Jesoa Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ka voalohany alaovy sary an-tsaina ny fahafatesany. Ny faharoa asiodikany ny fahafatesany. Alaovy sary an-tsaina ny fahafatesany Jesoa. Tsy nanatrika mivantana ny fahafatesany Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana isika fa izay voarakitra ao amin'ny soratra masina no aneketsika n'izany amin'ny finoana. Ny andininy 10, 1:10, 2:10, 3:10 dia milaza amintsika ampahany amin'ny zavanitranga manodidina ny fahafatesany Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana. Ny andininy 10, ny fanambarana fa Jesoa niantso tamin'ny feo mahery nanolotra ny fanahiny tamin'ny tompo. Zay ny anankiray. Ny manaraka ny efitra lamba tany amin'ny tempoly ny zara roa ny tritra hatrany ambony ka hatrany ambany. Aorin'izay ororon-tany sy vatolampy ny tresaka. Aorin'izay fasana ny sokatra sy faty ny olo-masina efa nidomandry nitsangana nivoaka tamin'ny fasana taoriana nitsanganan'i Jesoa ireo dia nakao amin'ny tanana masina. Izany ilay zavanitranga raha averina ao an-tsaina indray. Ary ireo zavanitranga ireo dia nitranga tao anatin'ny aizina raha jerentsika ny andininy 5:40 adiny 3 maizina ny tany. Tao anatin'izany nandrenesana an'i Jesoa nika hoe Andriamanitra nahoana ny tena foy ahy ianao. Tamin'izany koa no nahafantarana fa Jesoa dia nanolotra ny fanahiny ho an'Andriamanitra. Tamin'izany nahafantarana fa nitritra ny zara roa ny lamba tao amin'ny tempoly, ny ororo ny tany, ny tresaka ny vatolampy, ny voaka tavitany ny fasana, ireo olo-masina nodomandry. Velona ireo olo-masina nodomandry. Rehefa matsiaro ny nahafatesan'i Jesoa isika riavana indrindra ny zoma masina. Somary vitsy moa ny tonga amin'izany mihoatra amin'ny lakamisy masina. Nareo efa nahita hoe rehefa asaina ny olona dia tonga be dia be fa rehefa mandrefa nodomandry ralina dia vitsy kely ny tonga. Fa izany ny fiainantsika fiangonana kristiana amin'ny fanorena fanasany tompo tonga be dia be. Fa rehefa zoma masina somary mena ny isan'ny tonga. Tsy nandray filazana manjony amin'ny fahafatesany tompo ngamba ny sasany fa fanasanany amin'ny fanasany tompo ny ndraisiny. Fa eritrereto ravana manoloana izao perikopa izao ilaozantsika amin'ny fotoam-panasana. Fa everintsika fatratra ny hoe maty ahy Jesoa Kristy ary maty tamin'ny fomba tsy fahita maneran-tany. Voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, maizina ny tany adiny 3, ny hika mafy nanolotra ny fanahiny ho an'Andriamanitra ary tamin'izay koa
nisy fifandraisany tamin'ny raharaha tany am-piangonana tritra ny efitra lamba, nisy fifandraisany tamin'ny raharaha mpiaramonina tany amin'ny fasana, nitsangana ireo olo-masina. Izany ny tantaran'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, mba tsy hieritreritra fotsiny sika io ny sary hazo fijaliana dia maty teo amin'ny hazo fijaliana ny Tompo, fa fahafatesana tsy fahita tahaka izany ny fahafatesan'ny Tompo. Teny ilay miaramila tao anatin'ny tahotra, ireo miaramila tao anatin'ny tahotra fa any amin'ny filazantsara araka ny Luka izy miaramila anankiray ihany, fa ny kapiteny sy ny feno eo amin'ny 9:7 dia natahotra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Amin'ny fiheverantsika an-tsaina indray, famerenantsika an-tsaina indray, ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia tao amina tahotra sy orooro isika eo anatrehan'Andriamanitra, ka hiteny hoe hafa mihitsy sy tahaka izay olombelona re i Jesosy fa tena zanak'Andriamanitra. Rehefa mamerina ao an-tsaina ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana isika, izay fehinteny andrasana amintsika teny hoe zanak'Andriamanitra i Jesosy, zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Mba tsy ho vakavakanao foana na ho ataonao kavina fotsiny ny hazo fijaliana, fa isaky ny mahita hazo fijaliana ianao dia hieritreritra ny hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Isaky ny mahita hazo fijaliana ianao, na eny ambozin'ny olona, na eny antsofin'ny olona, na entinao isan'andro, na banjininao aty am-piangonana, averenao an-tsaina ny zava-nitranga rehetra manodidina ny fahafatesany, ka mitenena hoe zanak'Andriamanitra i Jesosy. Zanak'Andriamanitra i Jesosy fa tsy olon'olom-poana, zanak'Andriamanitra i Jesosy fa tsy matimaty foana teo amin'ny hazo fijaliana, teo ny nanehoan'Andriamanitra ny mahazanany any Jesosy. Tamin'ny Batisa dia efa nasehony izany sady nambarany, ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Teo amin'ny hazo fijaliana dia naseho ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy, ka ireo nanodidina nanatrika ny fahafatesana indray no resy lahatra hoe zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Anio rehefa mahakasary an-tsaina ny fahafatesan'i Jesosy ianao dia mitenena koa tahaka ny miaramila anatin'ny tahotra sy ny ovotra ny hoe zanak'Andriamanitra i Jesosy. Ny faharoa ry havana, mitodia amin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, asio dikany ny fahafatesany. Midika inona aminao ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana? Anankiray amin'izay hevitra atao anatin'ity perikopa ity dia milaza fa ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia fampihavanana. Ny anankiray hafa dia manambara fa ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia fahavelomana. Fampihavanana ambaran'ilay lamba ny tritra tany amin'ny tempoly, ny fonosin'ilay lamba ny tritra tany amin'ny tempoly mantsy ry havana, voaefitra n'izay lamba izay ny tempoly sy ilay atao hoe efitra masina indrindra, ka ny mpisorona be ihany no afa miditra ao amin'izay efitra masina indrindra, voaefitra lamba amin'ny efitra ny tempoly, ary indray mandeha isan-taona hanao fanatitra. Tritra io efitra lamba io tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, manambara izany fa miditra malalaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra na iza noho ny amin'i Jesosy Kristy. Ilazana hoe ianareo rehetra dia fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ilazanareo ny atsaran'ilay nyantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana raha asiana dikiny amoahana hevitra dia milaza fampihavanana. Mba tsy handeha ho azy aminao ny fitanisana hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Nijary raha napaka Ponty Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina. Tsy handeha ho azy fotsiny na tonontonona ampahazarana, fa misy dikany izany fampihavanana. Raha mijery ny sary isika
dia ahitana hoe ambom-pionana ny azo fijaliana. Andriamanitra miaona amin'ny olona ary ny olona sy ny olona mifanerasera. Ao amin'ny azo fijalian'i Kristy no fahatanterahany fampihavanana antsika amin'Andriamanitra ary ny fampihavanana antsika samysika olombelona. Fampiarana an'izany mivantana ary havana ny fijoroan'ny akany eto anivon'ny fiangonana. Indraindray mba tsy ilazana hoe matetika rehefa mirava ny fiangonana tsy andry izay adraisana ny tsodrano sy ny feon-java-maneno firavana fa makaitsika any am-bavahady dia ny lalana mody ny asiana olona. Tsy fantatra tsony iza daholo moa mpiara-mivavaka ato amin'ity hisotro ity. Tsy azo atao hisotro fotsiny fa zavatra hafa, hisotro fitiavana. Tsy fantatra tsony. Tsy iainantsika tsara izany hoe ambom-pionana ane ny azo fijaliana. Ambom-pionana ane ary mariky ny fihavanana ny azo fijaliana. Rehefa mahatsiaro na hafatesan'ny tompo isika dia midika fampihavanana izany. Aizenao amin'ny fampihavanana. Ndeha mba hiary sakafo e. Rehefa avy eo dia ho hitantsika azy daholo ny mpiara-miasa ny akany. Nao izay ho afaka ao, tsy ahandro sakafo fotsiny fa tena hihinana. Fa mitona amin'izany hoe tsika indray ve tsy ho avy raha manasa ny olona. Misy ny karazana sakafo farany madinika ao. Tsy ny sakafo no inona fa ilay fionana, ny dinidinika. Anamariana ny hoe misy dikany amintsika mpianakavy finoana ny fahafatesan'ny tompo teo amin'ny azo fijaliana. Ambom-pionana ny azo fijaliana ary fiainana n'izany fampiarana n'izany ambom-pionana izany. Ny fionantsika fotoana fohy na fotoana maharitra, amin'ny fivorian'ny sampana, amin'ny fivoriana fandiniana asa, amin'ny fiaraha-misakafo. Ndeha hiainana izany. Atao fantatra mihitsy fa aitsika tsara ny dikany hoe maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, fampihavanana no ateraka izany. Ataovy be dia be ny fihavanana. Hoy ny Romanina 12:20 andininy 7:20 manao hoe raha azo atao dia ataovy izay hihavananao amin'ny olona rehetra. Fa tsy hoe raha azo atao ataovy izay hiadivanao amin'ny ranona sy ranona. Raha azo atao ataovy izay hihavananao amin'ny olona rehetra. Ndeha hiary sakafo, ndeha hiaraka hisotro, ndeha hiaraka hihinana eo anatrehan'ny tompo lay maty mba hampihavana antsika. Fa ny dikan'ny faharoa voalaza teo dia fahavelomana. Fahavelomana ny fiombonana ao amin'ny azo fijalian'i Kristy, ny fiombonantsika amin'ny fahafatesan'i Jesosy dia miteraka fahavelomana. Efa nambara tamin'ny heriny, miteraka fiainam-baovao ho antsika. Asa firy amintsika nandalo ny zoma masina no mahatsiaro hoe no velomin'ny tompo no ny fahafatesany. Firy amintsika nankalazan'Andriamanitra no ny Pasika no mahatsiaro hoe no velomin'ny tompo no ny fitsanganany tamin'ny maty. Mitodia amin'ny Jesosy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Tsy azo resahana no hoe nitsangana tamin'ny maty raha tsy nandalo ny azo fijaliana. Ny finoantsika tsy voaresaka no hoe Jesosy nandresy ny fahafatesana raha tsy nandalo ny zoma masina ny fiainan'ny fiangonana. Ry havana malala, ny hery ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia mampitodika anao tsy amin'izy nitsangana tamin'ny maty ihany fa amin'izy voaomby sy maty teo amin'ny azo fijaliana indrindra. Mitodia amin'ny Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Maty Jesosy, be dia be ny zava-nitranga teo mampiaiky anao fa tena zanak'Andriamanitra i Jesosy, voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Maty Jesosy, mampiaiky anao andeha ao anatin'ny fihavanana ary rafitry ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana ary andeha amin'ny fiainam-baovao vokatry ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Amin'ity anio ity mandraisa fanapahan-kevitra efa vitan'i Jesosy ny famonjena tamin'ny nahafatesany tamin'ny azo fijaliana, efa vitan'i Jesosy ny fampihavanana, efa vitan'i Jesosy
ny fanolorana fiainam-baovao anao. Vitao an'io koa ny fanapahan-kevitrao. Aza miandry ivoaka ny varavaran'ny fiangonana. Vitao an'io koa ny fanapahan-kevitrao. Hiara-dalana amin'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra ary n'aiza na aiza. Ho tsapanao fa hafa ny miombona amin'ny Jesosy amin'ny fahafatesany ho tonga amin'ny fahavelomana mandrakizay ianao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.